Piasany sekrenina antsiranana mitaky ny karaman'izy ireo zay 20 volana izay mbola tsy voaloha sy ny fialany DG izay mpisolo toerana ao amin'ny sekrenina antsiranana ihany amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fitokonan'ireo mpiasan'ny sekrenina ao Antsiranana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tetikasa saofiky halamina hatramin'ny farany taona 2024 ny pitsopitsony ara-taratasy rehetra noraisin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara Mikael Randranirina tao amin'ny lafam-panjakana Iavoloha tamin'ny andron'ny talata 24 Desambra 2024 ireo mpamatsy vola niaraka tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo niresaka momba ny tetikasa saofiky raha tsy hivina efa tany amin'ny taona 2014 hatramin'ny taona 2024 no nisy ny tetikasa saofiky saingy tsy tanteraka izany noho ny antony maro samihafa. Tetikasa tokony efa ho namokatra 300 megawatt raha toa ka afaka nihodina tao anatin'izany fotoana izany raha ny fanazavana hatrany afaka mamokatra 270 megawatt ny ampahany voalohany amin'ny tetikasa ary azo ampitomboina tsikelikely izany rehetra izany. Fantatra ihany koa fa vola manodidina ny $2 miliara no ilaina amin'ny tetikasa ity ary manana anjara betsaka amin'izany ny fanjakana. Ny ambiny kosa dia efa vonona ireo mpamatsy vola izay amin'izay fiarah-miasa izay. Etsy ankilany maneho ny fahavonona ny hiara-iasa ny fitondram-panjakana ary efa nametraka ny tetikasa sahofika ho isan'ireo projet hydraulique prioritaire na PHP. Manana hatramin'ny farany taona 2024 ny mpiara-mombonantoka handaminana ny pitsopitsony ara-taratasy rehetra mikasika ity tetikasa ity raha ny fanazavana hatrany raha toa ka tanteraka antsakany sy andavana izany ity tetikasa ity dia ataoko fa mety fiena araka izany ny olany delestage izay tena mahazo ny malagasy rehetra ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Ifasy lalam-pirenena fahenina indray filaharam-be tsy misy toazy ny an'ireo fiara izay miandry ny anjara fiampitana ao amin'ny renirano mitaraina araka izany ireo mpandeha satria ny mpamily tsy manao transbordement ny sakafo lafo nefa misy 2 andro hatramin'ny 4 andro mbola miandry ny anjara fiampitana noho ny filaharam-be. Mitaraina araka izany ireo mpampiasa ity lalana ity ary miantso ny fitondram-panjakana mba handray an-tanana ny fanamboarana ny tetezana izay simba nandritra ny rivo-doza gamanina tamin'ny volana martsa 2024 sy hamahana ny olana faraka izay haingana amin'ity lalana any tetezan'ny fasy ity noho izay filaharana eo amin'ny renirano izay dia tena mahatsiaro mijaly ireo vahoaka rehetra izay mampiasa an'izay lalam-pirenena fahenina izay. Fisavana trano tsy ara-dalàna teny Ambohibao namoaka didy ny fitsarana ambaratonga voalohany ka olona 2 samihafa amin'ny commune no nahazo fahafahana noho ny fisalasalana sazy miatra herin-taona an-tranomaizina miampy onitra rotapitrisa ariary ho an'ireo voampanga ahitana miaramila sy sivily. Didy mampatsiahy fa nisy ny sava ny trano rehetra dia tsy maintsy atao araky ny fombafomba manaraky ny lalàna ka noho izany dia tsy azo atao araka izany ny miditra sy misava ny tranon'olona raha toa ka tsy mahazo lalana sy tsy manara-dalàna izay fa mety avoazana sazy raha toa ka minia manao an'izay. LFI 420 mpiasa vaovao miisa 776 no ho raisin'ny fanjakana malagasy izay atao amin'io taona ho avy io. Sehatra fampianarana no misitraka ny ampahany betsaka amin'izany miaraka amin'ny mpiasa vaovao izay 390 ka 9 ho an'ny fanabeazam-pirenena 200 ho an'ny fampianarana ara-teknika ary 100 ho an'ny université ho an'ny sehatry ny filaminana
ho an'ny sehatry ny filaminana indray mpiasa vaovao 303 no ho raisina ahitana 309 ho an'ny tafika 10 ho an'ny zandary ary 10 ho an'ny polisy ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka manerana ny nosy no anton'izany rehetra izany. Ankoatr'izay mpiasa vaovao 470 no ho raisina amin'ireo sehatra hafa ka 500 ho an'ny fahasalamana 400 ho an'ny fambolena jona ary tontolo iainana ary 430 ho an'ny fisondrotan'ny mpiatsa-panjakana araky ny tatitra nataon'ny filohan'ny teny miram-pirenena Andriamatoa Siteny Rainana Solony Aiko nandritra ny valandresaka izay nataony hatrany. Belamoty Taolagnaro indray tratra ny vola sandoka izay mitotaly 420 tapitrisa ariary saika halefa 5 vola. Lehilahy miisa 2 720 taona no tratra teo am-pikasana handefa vola sandoka izay voalaza izay tamina toerana fandefasana 1 vola tamin'ny andro 19 Desambra 2024 tao amin'ny fokotany Belamoty tany Taolagnaro tany. Natao nandromaso ao amin'ny kompania ny Gendarmerie Taolagnaro izy ireo mialohany nandefasana azy roa lahy ireo eny anivon'ny fitsarana tany an-toerana tany. Tsara ho mariana hatrany fa tena voarariny lalàna izay manamboatra sy manaparitaka vola sandoka izay ary mampigadra sy mahavohelika mandra-pahafaty mihitsy mo ny sazy izay azo amin'izay fanaovana vola sandoka izay. Nanao fitsidiana tany Taolagnaro ny filohan'ny fanavaozana sy ny delegasiona izay niaraka tamin'iny herinandro iny hatrany. Midika izany fa tsy misy adino na ihany koa tsy misy ho avela fotsiny amin'izao ny faritra rehetra manerana ny nosy fa tsy maintsy samy hazo anjara brikiny avokoa mandritra izao fitondrana tetezamita izao ary tsy misy ho atao ankilabao fa samy hojerena avokoa ireo faritra rehetra manerana ny nosy ao anatin'izany rehetra izany mba hahafantarana ny tena maharary ny vahoaka. Andao amizay horetsantsika ny mahakasika ny mpiasan'ny Sekrena any Antsiranana ity. Mitaky ny karama n'izy ireo izay 12 volana tsy voloa sy ny fialan'ny DG izay mpisolo toerana ny mpiasan'ny Sekrena any Antsiranana any amin'izao fotoana izao. Nidina an-dalambe ireo mpiasan'ny Sekrena ao Antsiranana ireo mitaky ny karaman'izy ireo 12 volana izay mbola tsy azo sy ny fialan'ny tale generaly mpisolo toerana ary ny fialan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny filankevy fitantanana any Antananarivo renivohitra any. Tsy hijanona ary hiamafy ny tolona raha tsy misy vaholana. Mangataka ny filohan'ny fanavaozana sy ny ministry ny industria ireo mpanao fihetsiketsehana ho tonga any Antsiranana hijery fotony ny fitarainan'ireo mpiasa fa tena maharary azy ireo izany hoe tsy mandray karama ao anatin'ny 12 volana be izao nefa ny atsiamboan'ny tava ihany no hinanana fa nahoana nefa ny tava tsemboka nefa ny karama tsy azo asa nefa ny mafy dia toa mahatsiaro tena latsaka ankilabao ireto mpiasan'ny Sekrena any Antsiranana ireto mahatsiaro tena lasa tsirambin'izy ireo amin'izao ankehitriny izao noho izay tsy fahazahoan'izy ireo karaman'izy ireo tao anatin'ny 12 volana be izao nefa toa tsy misy mihaino mihitsiny izay fitarainan'izy ireo zay mandraky tiany androany ka tokony ho jerena kaiky izany ary izay no anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana izao sy ireo tompon'andraikitra rehetra izay voakasika an'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.